Isaorantsika raha matoa ministra ny fitsarana nanao an'iny mise au point na koa droit de réponse marimarina kokoa zay zavatra noresahany teo fa ny teboka telo fotsiny no hosotomboka ao anatin'ilay iny. Voalohany nisy teny nanaitra be teo ny teny hoe na iza ny ao na Jesosy na iza ny manao lavatananao dia tsy ho asiana antra. Tiako be izay madame la ministre. Fa izao vavolombelona ny lanitra sy ny tany amin'ny teny izay lazaina. Ny tianao tenena ao ambadika hoe na Jesosy aza zany na iza olona important. Manantena zany zay araka le listra izay nolazainao amin'ny arrestation mba tsy ho ireo mpanatanteraka an'ilay asa ratsy ihany no tafiditra ao anatin'io fa ny tena cerveau fantatrao tsara angamba ny tiana ho lazaina anisan'izany ireo fanetry be ny firenena ny tonon'ny honorable Razanapierre sy maître Yanitra tamin'ireny fandarana karakarainy miara-manonja ireny, ireo zay mampahory ny firenena. Ka aoka tsy ireo olona mpanefa iraka ihany fa raha tena say ianao araka ny tena na Jesosy aza grave be zany tena zany zany hoe olona intouchable ary fantatritsika tsara iza ireo olona intouchable ireo, vahiny izy ireo izay tena tompon'ny fampahoriana ny vahoaka malagasy. Ho hitanay eo hoe tena say sambotra an' Jesosy tokoa ve ianao. Raha izay faharoa manarakaraka an'izay hita mazava tsara koa ao anatin'ny fandraisam-pitenenana fa mitombona ilay statut napetrako teto izay nomezan'ny sasany pisolelaka le hoe les conflits internes au sein du gouvernement. Niezaka izy nampiseho an'ilay hoe solidarité sy ny sisa araka ny teneny teo fa mazava be le teny teo na ministre na député na sy sisa manao campagne zay le hoe le mot est lâché zavanteny hoe pré-campagne ny ao efa mandeha izao zany nivoaka tamin'ny fitenenana natao mihitsy le izy. Ka iny resaka hafa iny fa tsy iverenako fa tsy dirako fa ny iverenako dia ny hoe mazava zany zao fa misy dissension au sein du gouvernement. Donc ahoana no mety ho fipetraky io zavatra io, ahoana ny échiquier politique interne. Zany zao mila rahantsika maso avoaka malagasy fa mazava be zany zao le hoe tia makato, tia klafiny ato, tia ato. Fa telo farany izay hitondrako teny sy fanamarena tamin'ilay fandraisam-pitenenana ny ministra teo dia ny amin'ny resaka hoe fanehoan-kevitra eto amin'ny tambajotra Tserasera. Misy vidéo vao nataonay Mostanina voaingana hoe le atteinte à la sûreté de l'État, mila faritana tsara mitondra valiteny ampahany moa ianao tamin'ny fotoana iny hoe raha diffamation io koa masy mila apetraka tsara ina moa le atao hoe diffamation satria mety azony olona ampiasaina amin'ny tenany le izy rehefa milaza zavatra ianao karaha zay fa diffamation zany marina aloha zany manaiky le atao hoe diffamation dia zavatra tsisy proof kanefa tsara ny marihana ihany za zavatra zay satria ohatran'le zavatra mitranga amin'izao fotoana izao hoe atteinte à la sûreté de l'État dia kofrokandao ny zavatra rehetra. Zay no tena ny sisa zay tsy dirako ny règlement de compte entre na guerre des égaux sy ny sisa tsy m'intéressé anahy manokana zany fa ireo zavatra anankitelo ireo fotsiny hafa dia misaotra antsika rehetra indray azy.